Ny teny zaraina zay omenantsika anio a dia ny valimbavaka izay omen'ny tompo ho an'ireo olon Kristy roa mifanaiky araka ny voasoratra ao amin'ny Matio toko faha 20:21 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary lazaiko aminareo koa, raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambony tany na amin'inona na amin'inona ka mangataka izany, dia ho azony avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Ny valimbavaka dia antoka omen'ny tompo fa tsy maintsy ho resy ireo fahavalonao. Araka ny voasoratra ao amin'ny Matio toko faha 20:14 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: Jehova nilaza tamin'ny tompoko hoe: mipetraha eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao ho eo ambany ny tongotrao. Dinin'izao ry havana dia mitaonanao ny tompo hidera azy ho mariky ny fahatanterahana izany valimbavaka izany. Araka ny voasoratra ao amin'ny Lioka toko 8:9-10 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: isaorana ny hain'ny mpanjaka izay avy amin'ny anaran'i Jehova, fiadanana any an-danitra ary voninahitra any amin'ny avo indrindra. Miraisa saina ary kristianina dia hifoha vetivety ny firenena. Mandram-peona tompoko.